Alleloia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray ary lasana mpamarana eo amintsika amin'izao fotoana izao dia fahalybe indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fehbenina izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny aky radio dia ny mpikambana ato anatin'ny gropy izay maharesy izay miaraka aminay manototosa an'izao fandarana izao amin'ny alana fandraisana anjara dia hotahiny tompany tsika tsirairay avy mirahaba antsika rehetrarehetra ary dia tononona amintsika rehetra izay tafiditra eto ny fiadanan'ny tompo hanapaka amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay mandray an'izao fandarana izao dia matoky sy mino ary havana fa tsy ho diso anjara ianao eto androany tsy ho diso fanantenana sy tsy ho lany fotoana fa tena handray tokoa fahasoavana ao anatin'ny fanarahantsika an'izao fandarana izao ka dia tahin'ny tompo isika menakavy dia mahareta hatramin'ny farany fa dia adin'indray sasany io indray tsika niaraka eto dia hiara-me voninahitra an'Andriamanitra hifampahery amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny famerabelarana ny toriteny dia mirary ianao ahazo hery ahazo fahasoavana ao anatin'izany fotoana izay rahantsika izany. Androany dia lanabavintsika Rodine Marie no niditra voalohany teto androany dia tononona aminy ihany koa ny tsodrano. Alleloia. Tsodrano mahafinaritra be izay menanao androany dia ao amin'ny Jeremia 1:10 andiny 2:30 ranabavy Rodine. Tahiny tompo ianao zao ilay tena hoe zao lazain'i Jehovah indro isolo vavanao amin'ny adinao. Alleloia. Isolo vavanao amin'ny adinao sady anao famalinao anao ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony. Iza moa ireo izy ireo ny fahavalonao zany. Amen. Hiady ny adinao Jehovah dia fahavalonao tena horitin'Andriamanitra ny ranomasiny sy ny loharanony tsy afaka anao na inona na inona aminao. Ranabavy Rodine Maria dia tahiny Jesosy ranabavy Rodine dia maherezatra ny hatrany. Raha tonga eto ianao androany dia tena aminao hoe tsy kisendrasendra koa natagavanao eto fa misy raha ilan'ny tomponao ka maharetatra amin'ny farany. Ranabavy Rodine, Angelina Diamant, Tina Cherikoko, izy mirahavavy ireo mifanarakaraka ireo Angelina Diamant dia zokin'ny Tina Cherikoko. Tonga soa Tina Cherikoko Angelina Andrinasolo, Erika Raka, Betsava, Yama, Nambiny Tsomakrina, Ida Rozmina, Erika Raka, Betsava, Eliza Tsiala, tonga soa Jessica Patici, ao ihany koa Ikadaka Malala, Nambiny Tsomakrina, Tozy Jesosy mandrakizay, tahiny Jesosy, Razanaso Sylvie, Marie Hortensine, Loni, Ravolomirina, Kadaka Malala, Eliza Tsiala, Sondola, tonga soa Andandry, dia tonga soa ihany koa Lavilitina, Jesosy Mpandresy, Ranabavy Mihaja, Selina Rozmina, Erika, Razana Monika, Geneviève Andriamananjara, koa Daniela, Jonatana,
tsy nahazo notification mihitsy ho azavaiko anareo koa zay rehefa avy eo Lovlitina Samir Tansia Mami i Zamina Kamaradin Jesosy tonga soa ihany koa i Rodine Marie lasa loha kely Rodine ozy i Angelina Diamant lasa ny Rodine antsodrano androany Tsiry Amboaramiel Marijo Tahin Jesosy isika mianakavy Eliana Miariniena Rahalahy Alain Asany Apôstôly tonga soa daholo isika mianakavy Tina Rakoto Arzaka Soa Meva Tahin Jesosy daholo dia Mareta hatramin'ny farany daholo Koda Leoni milohan'ny zahatratra aloha dia daholo tsika metraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia adaolo tsika hivavaka karana vavitsika Aingonirina Rodriguez Erika Anatra no hivavaka fanomboana androany metraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia atao avy hatrany tsika tonga dia mampandrosoana izy dia misy filazana ho atao amintsika androany dia alao arina vavaka efa maromaro kokoa tsika ny tonga dia misy filazana ngezangeza ihany no atao amintsika androany Rantanina Marie Charline artizanay de Madagasikara izy mianaka koa ny fanaraka teo Rantanina Marie Charline sarana Pavlina zanany ndao ary vavaka alotsika tainy tompo arana bavy Aingonirina anao ny fitenenana Tahin Jesosy pasteur dia manolona fitanana Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra dia miaraka vavaka tsika iray manameraka fotoana am-pelatanan'Andriamanitra Andriamanitra rainy tsara indrindra dia mbola fifaliana ho anay ny misaotrana ny amin'ity vodiny amin'ity fotoana ity ary misaotrana ianao ny tantananao sy ny arovana ho anay nandritra ny tontolo androna iny misaotra tamin'izay rehetra nomena ho anay Jehovah Andriamanitra misaotra tamin'izay rehetra nataonao tsy voatanisa ny soko fahasoavana nomena ho anay ary ankehitriny dia mbola isaorana ihany koa ny fotoana izay mbola nomena ho anay indray mbola ahafahanay indray handray ny teninao eto amin'ity any ity izany Jesosy dia mbola fitahiana ho anay manokana tena hoe ahafahanao manokana izay Jesosy amin'izao oro izao izay Jesosy dia mbola mampaherezany teninao indray amin'ny teny ity dia fifaliana ho anay izany Jesosy ary tena hoe tongony lehibe ho anay ko ankehitriny Jesosy malala mifono eto anatrehanao tamin'izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mamindrafo aminay mamelany ka Jesosy dia hoe amin'ny arasoanao izay ho afa-kely fahasoasomadio afa-pahotana ko ankehitriny arandeha apetraka feno am-pelatananao ny fotoana rehetra eto amin'ny teny ity feno ny fanadrianao Jehovah Andriamanitra ary ny fitaovana izay entina manatotosana izao fandarana izao dia rakofa ny rasoanao sarobidy ny connexion tsirairay avy dia tena hoe apetraka feno am-pelatananao Jesosy rakofa ny rasoanao ngeto izay Jesosy tongeto anadrianao mangetaeta indray ny teninao koa apetraka feno am-pelatananao ny fomba mampalainy tsirairay avy tena hoe sokafanay anjakan'ny teninao hidiran'ny teninao hitoeran'ny teninao dia mitenena aminay araka ny fombanao fahavolontenanao izay mpanomponao ary mpanomponao izay hitondran'ny teny dia fanamasonanao ka metraka ny tena oem-bavany ary zay dia be miboaka tovatry mpanadio fotsiny amin'ny anaranao Jesosy anaovana vavaka Alleluia Amen Alleluia dia tahiny tompo ary isika mianakavy dia misaotra betsaka andranabavitsika Aingonirina Rodriguez tsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto amintsika teto izay androany Alleluia eny fijona vavolombelona tsika milohan'ny notsika hira miraba ny Jesy fitiavana aloha dia Tsiry Amboaramiel dia Kadaka Malala Itody Raonisoa Andonirina Suzel Fanilo Zapondramanana tonga soa daholo nareo raha ny tanirina efa narabaiko teo Lonira Volonina efa narabaiko teo Alleluia eny fijona vavolombelona aloha tsika dia avy tsika hihira dia avy tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra filazana aloha to dia atao kety ambolohany so dia tapaka ny fandarantsika tapaka foana ny fandarantsika tao ao ary androany dia milaza aminareo fa nare vaovao zahay androany ary vaovao matotra ihany izy io ohatran'ny vaovao ofisialy ihany izy io
dia izao le vaovao hoe manomboka rahampitso a voalohan'ny volana desambra. Raha manomboka rahampitso voalohan'ny volana desambra zany a ny Facebook a dia tsy andefa intsony ohatrany karazana ohatrany hoe isupprime a mbola tsy mazava tsara aminay moa na ny compte mihitsy a na ny publication a sy ny live sy ny vidéo momba ny resaka fivavahana sy resaka politika. Sao dia voakasika anatin'izay moa zany tsika hoe manomboka ny voalohan'ny volana desambra dia tsy azo alefa eto intsony a tsy azo alefa amin'ny Facebook intsony resaka fivavahana sy resaka politika. Raha vao zavatra zany a mametraka resaka foto-kevitra, mametraka tsangakevitra, mametraka politika, mametraka zavatra ohatr'izay dia tsy ho azo alefa eto intsony. Mazava ho azy fa ny fandarantsika dia anisan'ny mivoakitika amin'izany satria tsika dia mametraka foto-kevitra, dia mametraka finoana, dia miresaka an' Jesosy. Ary le izy mbola alohan'ny zareo ary raha mipetako azy miresaka politika sy zay miresaka an'io. Fantatritsika tsara fa efa akaiky ny farany ary zay dia miteny anareo an'izany foana teto. Ary ny tsakatsakana rehetrarehetra dia efa tonga daholo. Ary miteny anareo zay hoe maro ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity amin'izao maro, tena maro ny zavatra izay efa mitranga mihazakazaka amin'izao fotoana izao. Dia voakitikitika daholo amin'izay zany ny zavatra rehetra izay ahafahana mety hoe mampiorina zavatra anatin'ny sain'ny olona tahaka an'izao fivavahana ataontsika izao, mampiakatra ny finoana, mampahely, mametraka zavatra. Rendrehetra zany dia manomboka rahampitso ary lisy tampotampoka tsy nisy fotoana ela be nampanomanana. Mbola tsy haintsika tsara moa ny endrik'ilay fandrarana atao an'ilay izy. Tsy mbola haintsika tsara ny hevitry ny tena hoe inona zavatra ataony. Manomboka rahampitso hoe tsy afaka manao live intsony tsika. Manomboka rahampitso ve supprimer ny pagetsika, supprimer ny comptetsika. Tsy fantatritsika izany. Efa niteny fotsiny izy fa ny resaka fivavahana, resaka politika dia tsy ho azo atao eo intsony. Rahampitso tsika mahita an'izay. Samy mitondram-bavaka tsika izay manokana ry havana dia izao amin'ny fonay mihitsy ny tena hoe tsy ary za miteny anareo fa raha tapaka ity fandarantsika ity rehefa avy eo ohatra hoe anatin'ny live eo tapaka dia tsy insiste amerina intsony izay. Efa tapaka dia tapaka. Efa fotoana elaela ihany tsika niaraka teto maro ny zavatra efa nizaraina teto ary raha izay mivady manokana dia mahatsapy izay hoe tsy nazo vita zavatra betsaka ary tsy ampafiry ny zavatra mety hoe vitan'ny olona fa mahatsapa fotsiny izay mivady hoe efa maro ihany izay zavatra efa nitenenina teto izay. Maro. Ary ny angatahanay aminareo dia izao. Sanatria tsy mety intsony ny live-tsika manomboka rahampitso dia mazava azy tsy hisy intsony ny live. Dia izao rehetrarehetra zavatra ataontsika izao dia tsy hisy ilana azy intsony. Tsy hisy ilana an'ireo rehetrarehetra ireo intsony satria tsy hisy intsony ny live, tsy hisy intsony ny fionana tahaka izao. Mampalahelo ilay izy amin'ny lafindray, fa amin'ny lafindray koa mampahely antsika manao hoe tena efa akaiky ny farany ary tsy maintsy mandalo amin'izay koa tsika mialohan'ilay farany. Azonareo? Ohatrany hoe raha handeha zany tsika izao dia handeha ho an'ny Atamatavy. Dia na dia ohatra hoe misy partina lalina tsy tiantsika andalovana, ohatra hoe hiakatra ny maro voalavo, dia mandreraka tômôbilina be ty tena tsy maintsy ho andalovana io atokavana ny Atamatavy. Ny zavatra tiako lazaina amintsika zany dia izao. Azo raisina hoe zavatra mampalahelo ilay izy. Mampalahelo mihitsy moa zany fa ihany koa tsy misy azontsika atao amin'izany. Tsy atsika io fa andry zareo. Ny zavatra ataontsika dia ny mitahiry, aleloia, ny zavatra izay efa voaraintsika. Ny zavatra nizaraina taminareo teto tao anatin'izay fotoana izay dia izao. Fanafody, sakafo, fitaovam-piadiana, fiarovana, tena hoe hery sy tanjaka ahafahantsika mandroso, ahafahantsika miandrana ny fiavian'i Jesosy. Dia tany mafy izay voarainao.
tena azavera misy veriny mbola eo mino mety mbola azo jerena any ngamba ny vidéo tany aloha raha tsisy tsony ny live tsy fantatro ho anay manokana dia zay tsisy very reny vidéo reny misy aminareo manana naka taminay clé USB izay dia manana ny vidéo antsika rehetrarehetra reny hatramin'ny nanaovana tsisy very risy fotoana mantsy mifafany Facebook dao ny vidéo antsika tao anaty Facebook dia tsika nitsikitsiky fotsiny tamin'izay satria ny antony tsisy very reny nareo reo fandarina rehetra ataontsika ireo zany dia tsisy very mbola be tabearina tsy anaty YouTube fa ny torotenitsika tao anatin'izay efa taona nanaovana an'izay fandarina vavaka fiambenana izay dia any anaty ordinateur anay daholo anaty clé USB anay daholo raha misy ianareo mila amin'ireny satria mantsy raha tsisy tsony ny Facebook tsy afaka manao live tsony tsika mety misy zavatra mbola tsy ananareo mety afaka apairanareo any dia afaka mividy nareo tsy fitadiavam-bola ty sanatry ny vava fa afaka andefasana ianareo clé USB misy toriteny mazaka toriteny mazaka toriteny firy moa raka izy ianareo izay manana clé USB mazaka firy toriteny firy moa reny clé atsika reny ao anaty clé anankiray mazaka toriteny tsy haiko 30-40-50 dia alefanay aminareo ny vidiny clé USB any no payenareo ny vidiny na ohatra zany nareo tonga ty aminay dia mitondra clé USB tsisy vola alohanareo fa ataontsika ny masaka 70 bet efa nahazo efapolo ka izao ho an'izay tsy ny mahabola nanana dia vidina clé USB mbola tsy afaka tena enketo moa zany ohatrany efa ela be zay no efa ela zay ny vidy farany fantatsika tsara fa ny zavatra rehetra misondrotra daholo zao fa taloha tohatra ny 10 € teo na ny vidiny dia raha mbola zay ny vidiny dia zay ny alohanareo sy ny frais mandeha mpanizany aminareo tsy fitadiavam-bola hoa zany averika any tsy mivelona amin'izany ny akiradio fa hitsinjovana antsika ilay tsy mahita mety tsy ahita fandarina intsony ka zay mila dia mandefa MP amiko itiko misy filazana fandroany mba raiso ny numéro telefonako raha tapaka ny tsy afaka manao live tsony tsika mamokarapiso dia ny zavatra hitranga dia hiverina tahaka ny tamin'ny voalohany ty fandarantsika ity zany hoe tsy misy tsony ilay live zany fa dia any anaty messenger isika no miona tamin'izany fa zao any anaty zoom isika no iona dia ho asitsika fotoam-bavaka tahaka ny taloha misy aminareo eo mbola miaraka aminay tomahatsiaro an'izany vavaka ny raha antsika taloha tsy misy mijery zany tsy misy live ohatr'izao fa dia vavaka manisy ny adiny ray sasany mivavaka sy mifampitondram-bavaka dia hiverina amin'izay tsika raha tapahan-jareo irapitso dia any anaty zoom isika miona dia ataontsika mety hoe indray mandeha isaky ny 2 andro tsika miona latsinainy larobia zoma sy ny sabata dia isaky ny lera ohatra izao ka meko anareo numéro telefonako mba misy manoratra ange azafady dia mampidiry nareo WhatsApp reto amin'ny zavatra ampidirinareo WhatsApp dia Zoom dia Telegram ato anaty messenger tsika manana ny groupe tsika ary raha tapaka koa ny messenger dia any anaty Telegram ihany koa efa misy groupe tsika ahafahantsika miona tadinareo isy fotoana indray andro to dia tsisy ninina ntsony teo tsisy na Facebook na YouTube mbola afaka niarany vavaka tsika tanaty Telegram ny amisy avosana ny ratsy evin'ny sony fomba fiteny malagasy ary ny teninantsika zany dia mba hiomanantsika raha tokony tokoa 07 raiso numéro ako azafady 07 83 88 97 39 alléluia 07 83 88 97 39 apinareo plus 33 moa zany neo dia solonareo 0 raha ho anareo any Madagasikara dia ampidiro anaty WhatsApp nareo dia amin'ny WhatsApp tsika afaka mbola fa ndray misaotra ny anabavy loni alléluia zay zany ny vaovao mila miomantsika ary io zavatra io tsy maintsy ho avy koa na tsy rapitso ary dia tsy maintsy ho avy io efa ely zay no niteny taminareo efa ely zay no niteny taminareo reo hoe
ho avy zay efa elitsika niomana tamin'izany ka tsy tsika zao mihitsy nitomany rapitso hoe tsisy tsony efa elitsika niomana tamin'izany ary ny Facebook ny tsy misy ny live ny tsy misy fa Jesosy efa ao am-potsika. Alleloia. Ary ny zavatra ny zaraina taminareo teto dia tadidio lakile ahafahantsika ahafahan'ny fiainantsika mivaha. Olona afaka ianareo zao fantatrareo zao no marina raha hitsahatra tsy teny eto intsony zay efa tafiditra anatin'ny sainareo ary tafiditra anatin'ny fonareo ny zavatra ny zaraina teto fahamarinana no zaraina teto ary torohevitra mahasoa ny fanahintsika sy ny fiainantsika ka dia raiso re tompoko sanatria tokoa dia anisan'ny mety matsiaro any zay mivady hoe afa-po tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainantsika nahafahana navita an'izay satria dia tsy nitsahatra ny tantara sy tsy nitsahatra nitory taminareo teto na nisy ny fanenjehana dia nitory foantsika. Rehefa Desambra tsika vao ensika mafy mihitsy satria tsy mankalaza Krismasy fa mbola mitenareo koa tena fahamarinana ngeza be ny Krismasy. Ho avy zao ny Krismasy ka raha tapaka ity tsy haiko izay ampilaza aminareo intsony amin'ny volana Desambra manomboka amin'ny 15 Desambra 10 Desambra any fa dia aza siana sapin ao an-tranonareo aza siana tatabe Noely ao an-tranonareo rendretretra eny mantsy notoriana teto daholo rendretrarehetra eny samy matsiaro ny andro sabata. Alleloia. Manamasina azy mitsara sy ireo mpampianarana maro zay nentina teto ho tahiny tompo tsy eo fanaovam-beloma akory zany fa ny amisavosana ny ratsy dia hiavin'ny soa averipiany fa dia voatendriny zareo amin'ny Facebook moa zany fa dia ny 1er Desambra no supprimena zay zavatra zay ka dia raha pitso ny 1er Desambra raha sanatria tokoa dia zay zany le izy any anaty WhatsApp-tsika miona ary mino fa raha tapaka ary tsy azo rehefa ntsony ny fandarana ny messengertsika mbola misokatra ny WhatsApp-tsika mbola misokatra hitatsika eo foana zay mbola afaka atao hitatsika eo foana zay mbola azo atao raha mbola misy ny moyen eo anoloantsika tsy avelanenareo eto foantsika manapa-tonga ny basy amatafondro hoe ajanono io zavatra ataonareo io dia ho ajanontsika aloha hitsinjo ny etsikitsika fa dia tongotsika dia efa any hoy tena loatra hoe ianareo izay any an-tsaha aza miverinao tanana tsony izay any an-tafotrano aza midina tsony fa tonga dia any amin'izay misy azy any samy mivavaka manamasina ny tenanareo mijoroa amin'ny fahamarinana dia mahereza hatrany an-trano fa akaiky ny fampakatratsika akaiky ny fampakarana akaiky ny fanjavonana dia tsisy akasika anareo mbola ao anaty totemo zao mbola nanatra anareo momba ny zavatra maro momba ny vaksiny sy ny sisa mety zany koa mbola napahany ny fandaratsika fa tsy maninona zany aloha voalaza aminareo zany voatapaka zay ny zavatra filazana zany dia samy mahery dia samy tahin'ny tompo dia zay ny filazana hitako hoe tena zava-dehibe ny ilazana anareo androany tamin'ity androany ity ka dia tahin'ny tompo fa raharapitso moa zany tokoa dia tsy hogaga ntsontsika tsisy ny fandalana fa dia zay zany ny antony tsy mampisy ny fandalana na mety vao manomboka ny laivitsika rapitso dia tapaka sanatria dia indrisy moa zany fa ny fotoana ngezabe mba nomantsika amin'ny zoma ary sanatria tokoa dia tsy olo tanteraka fa nefa dia zao Andriamanitra no mahalala. Alleloia. Jehova jireo ny teny ao am-baiboly Jehova no mahita ka raha mbola Andriamanitra manana hoe mbola ho alefako io dia tsy misy masakana zany fa rehefa ozy kosa Andriamanitra hoe ampy zay dia mionona tsika manaiky an'Andriamanitra ihany koa tsika fa dia efa mba ampy zany zay samy tahin'ny tompontsika mianakavy ndao atsika hanao ian'ny fijona vavolombelona tsika iarahantsika amin'ny ranavavitsika kadaka malala sesaina fijona vavolombelona tokony narevantsika tamin'ny zoma moa izy ity saingy tsy nisy fandalana tsika tamin'ny zoma dia atao ary fa dia ijoro vavolombelona ny anabavitsika ranabavy kadaka mino finaritra ataontsika rehetra tompo ranabavy kadaka anao fitenenana tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy daholo tsika rehetra manaraka zao vavaka fiambelona zao indray dia raina Jesosy dia fany indray sarotry fa malala
ifampizara ny fahasoavana ny men'Andriamanitra ana tamin'ny herinandro ambony iny ry havana. Dia raina Jesosy ry avy malala, dia ny fijoroana vavolombelona izay hoentiko amintsika eto ry avy malala dia momba ny ramoseko ry havana. Raha narary ny ramoseko tamin'ny herinandro iny ry havana, tena hoe tena narary dia niantso pompier zay. Dia rehefa niantso pompier zay ry havana dia tonga moa ny pompier dia nijery anazy dia tena hoe mila hoentina aingana any amin'ny hopitaly satria fa tena marary. Dia raha vao nentina raha zareo vao lasa moa ny pompier avy malala dia nandeha nanoatra tao amin'ny groupe izay maharesy za dia nangataka vavaka mba hoentina mbavaka ny ramoseko. Dia zareo tonga any amin'ny hopitaly dia rehefa tonga tamin'ny hopitaly ozy ny ry avy malala dia nijereva ny dokotera zany tena hoe tena efa poussé 98 ny artère, donc mila tonga dia opérena fa raha tsy opérena zao dia zao zany dia mety tsy ho tratra intsony ny ainany satria tena efa dangereux be mihitsy zany satria efa tena raha tena tenen'ny dokotera tamiko koa zary dia tena nijanona ny fony. Dia nefa tsy azo nefa ny amin'ty amin'ny hopitaly ny petrahanay aty nefa ry avy malala tsy manao opération na artère, tsy maintsy hoentina any amin'ny hopitaly lehibe. Dia nefa ry havana tsy mety hoentina tômôbila satria efa kaiky dia kaiky tokoa efa tena mila vonjena maika dia maika tokoa ny tena ny ramoseko dia farany ry avy malala tsy maintsy hoentina helicoptère. Dia niantso helicoptère ry havana fa noho dia raina Jesosy ry havana fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ry avy malala dia tena natao nisy ny helicoptère satria helicoptère io matetika ry havana na zareo hoe efa nataotro satria helicoptère matetika tsy mety maro ny tany andehanana, maro ny olona laina fa noho ny fitiavan'Andriamanitra tena nampiseho azy nampiseho ny voninahiny Andriamanitra ry havana dia nisy helicoptère ry havana nitondra anazy. Tonga moa ny helicoptère naka anazy dia tonga dia nentina amin'ny tanan-dehibe izay anaovana opération vao tonga tany ry avy malala dia tonga dia natao zareo ny opération satria tsy azo atao hoe tsy azo isina ray minitra very zany fa tena vita tsara ny opération izay natao ry havana. Dia hoe mbola nisy opération faharoa iny zany satria le voalohany natao zany ry havana tena hoe le tena takaiky ny fony le mialimenté ny fony. Dia iny zany natao voalohany dia ny afaka roa androny natao koa ny opération faharoa moa dia mbola nangataka mbola atao amin'ny groupe izay maharesy ihany ny tenako dia natao ny opération faharoa dia tena raina Jesosy ry avy malala fa tena vita tsisy olana misy ny opération fa tena hoe misaotra n'Andriamanitra fa Andriamanitra ry avy malala tena mahay zavatra satria na ny helicoptère zary havana na ny helicoptère natao nisy ry havana satria Andriamanitra dia tena tsy atsika raha fa tena atsika mpanompony noho ny amin'ny mpanompony dia navotana na dia hoe inona aza ny olana eo amintsika na inona dia avotany ny vady amanjaraka atsika ry havana fa ankino amin'Andriamanitra fa zary havana tena hoe tena tsapako fa tena niasa tamiko ny Andriamanitra tena niasa tamiko ny Andriamanitra ary tena makasitraka ny mpitondra ny groupe izay maharesy makasitraka ny pasteur mivady fa tena ny fitonjanareo ambavaka ny ramoseko dia tena hoe tena niasa misy fa tena hoe tena miracle izay hoe miracle misy satria na ny dokotera ny teny tamiko dia tena hoe tena efa saiky fa tena ratsy zareo olona mijanona fo zany iny ry havana malalaka efa maty fa noho ny herin'Andriamanitra ry havana malala dia velona izy tena dia raina Jesosy tena aleloia be ry havana fa tena hoe dia raina Jesosy ry havana fa atsika dia tsy mba very misy an'Andriamanitra ry havana malala ary tena tsy nanenehako ary tena hoe tena tsy nanenehako misy ny aradia amin'Andriamanitra ny alako amin'izao fiainana izao tontolo izao fa tena hoe tsapako fa tena maro misy ny zavatra nataon'Andriamanitra to mivady izay ny rain'Andriamanitra nao ny asany ka namorona izao fandaharana izao dia asa hoe aiza ny nandehanantsika fa tena misaotra nareo mivady pastera mivady fa tena manana ray aman-dreny tokoa zahay ary misaotra nareo rahavavy sy ranaday eo amin'ny groupe izay maharesy nitondra mbavaka ny papany lino kely fa tena hoe dia raina Jesosy fa ozy Andriamanitra hoe miomboa miara-mivavaka dia tena miaino antsika Andriamanitra ry havana tena miaino antsika Andriamanitra fa dia tena hoe voninahitra rery ihany eny Jehovah Andriamanitra izay ao ambony
fa tena meny fahasoavana, tena fahasoavam-panay, tena hita hoe tena nivaingana ny fitiavan'Andriamanitra ay tamin'ny indray mitoraka ty fa tena hoe na dia zavatra sarotra be, tena hoe tena tsy nampoizy aza dia tena hoe Andriamanitra dia eo foana mitahintsika, fa tena izay aretina ny raha miseko izay dia tena hoe ratsy, ary tena ratsy fa tena efa seka hoe ratsy, fa rehefa misy kosa ny manana n'Andriamanitra antsika dia tena tsisy atahorana miaraka amin'Andriamanitra, fa tena eto dia tena mitsoro vavolombelona amintsika ry Hava-malala, tena rehefa miaraka amin'ny Jesosy ry havana, miara-dia amin'Andriamanitra ry havana dia tena tsy very, ary tena hoe faly ary sambatra lalandava antsika miara-dalana amin'Andriamanitra ry havana, sy mahay zavatra Andriamanitra ry havana, na zavatra kely aza ry havana hain'Andriamanitra, ary indrindra ry havana tena mitady anazy amin'ny zavatra sarotra ianao, amin'ny zavatra tena hoe amina fahafatesana ianao dia tena mitsabo Andriamanitra ry havana, satria ny dokotera dia tena hitako hoe mitsabo zareo ry havana, fa raha tsisy herin'Andriamanitra ny raha miseko ry Hava-malala dia mety efa tsy teo izy amin'izao fotoana izao, fa tena hoe deraina Jesosy, ary tena faly ny foko miteny amintsika, ary tena sanjotro ny reriany ny asan'Andriamanitra, sandrako reriany ny voninahitra Andriamanitra ry havana, fa tena misy ny Andriamanitsika ry havana, ary tena eto amin'izao andramo ka izaozao ry Hava-malala dia tena mahery ny Andriamanitra antsika eto, tena Andriamanitra misy ny vavantsika eto, ary tena Andriamanitra tena hoe manova zavatra, fa tena efa maro ny zavatra azoko teto, tena maro ny fahasoavana nomena eteto, ary tsy fatiantoko atsika miaraka amin'Andriamanitra, ary miaraka amin'izao fandaharana isaky ny ariva ataontsika eto izao, tena deraina Jesosy, dia mbola makasitraka ihany pastera mivady, makasitraka ny groupe izay maharesy, dia ho amin'Andriamanitra reriany ny fiadanana, dia aleloia, amen. Aleloia. Sohatra n'Andriamanitra tsika fa raha tsy teo Jesosy dia sanatrisana ny vavy efa namangy fahoriantsika ohatr'izao, satria efa nijanona mihitsy ny fon'ny vadiny ranam-bavokadaka, tsetsina ny lalan-drabe amin'ny fony, tena ratsy sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa mpitondra teny io ranam-bavontsika io androany, fa Jesosy tena mahery ary tena tia antsika izy, ary rariny raha omena voninahitra amin'ny fitsoana vavolombelona izy. Ianao zany zao tokony anisan'ny akasitraka an'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ny somarana vavy, satria ianao aina mihitsy no nitehirizin'Andriamanitra ho anao, ho an'ny vadinao, ho anareo menakavy, tena hoe mirary anao, mirary an'ny vadinao fahasalamana, hery tanjaka amin'izay lasa an'izay ny tsy fahasalamana izay, dia olona salama be amin'izay, salama ny vatana, ho salama koa ny fanahy, dia tsenan Jesosy amin'ny raha ny lanitra tsika, fa dia samy hita iny tompo misaotra ny fitsoana vavolombelona, mampaerinareo izay tsy salama ihany koa, fa dia teny aminareo hoe tsisy tsy vita ny vavaka, tsy mahita aloha zaho hoe inona reny zavatra tsy lahitra ny vavaka, tsy misy, fa na aretina na trosana olana problème maro isan-karazany dia tsisy tsy vita ny vavaka, ka dia mahereza samia tahiny tompo isika menakavy. Zao tsika hieno hira, efa lasa ny fotoana, dia aoriana terytsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be hoe tendranam-bavontsika Kodaniela nitondrantsika tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha misy mbola tsy narabaiko dia arabaiko ihany nefa nareo rehetrarehetra ihany ny teo, Lazana Monika, ny Aina Mahensoa, ireo mbola tsy voarabako teo, Fambeazana Fitahiana, Tsiry Amboaramiel efa narabaiko, tahiny tompo daoary. Azotsika ity raha mahafinaritra be ity ho voninahitr'Andriamanitra, dia hitra mitotro-tentsika ao aoriana izay, meno finaritra daholo. Yeah.
Alleloia, mahafinaritra loatra iny iriny anisan'ny iran'ny groupe zina famonjena tena anisan'ny tiana indrindra iny hira iny Alleloia, manan'Andriamanitra lehibe tsika ny hira kely ato avy dia eny mampinona dia aseny mira mama efa tsy mety ko manimba hira raha vao zany reny mira na iny tompo ary tsika rehetrarehetra eny ten'Andriamanitra ary tsika dia maharetatra amin'ny farany raha nambavitsika Kodaniela avy ao Belzika ao izy nitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany aorian'ny toroteniny dia tahaka ny mazatra miverina eto mahamelabelatra ny ten'Andriamanitra tenako na iny tompo raha nambavy Kodaniela anao ny fitenenana Tany Jesosy pastery manakapa tsika bolitsika hitatsika vetivety aloha miala tsiny fa misy tsy fampitombanana kely miala tsiny indrindra raha amintsika kely miala tsiny aversika kely
ao ratsy. Mialatsy fa somary migrevy kely koa ilay fitaovana angamba. Ilana tsiny amin'ny ilana vavikotany lahy vetivety fotsiny ao ary. Dia ny Jesosy sika rehetra dia resitsika mipetolitsika hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7:27. Ohabolana toko 7:27. Mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nanarany akatsika ny fahendrena tsy higambana amin'ny ampanao ratsy. Fa nanarany akatsika ny fahendrena tsy higambana ampanao ratsy. Amen. Aokatsika mba tsy higambana ampanao ratsy izany mianatra. Tandremo ny fonao no atro noho izao rehefa tokony ho tandremana. Fa avy ao aminy hiaviany ny aina. Tandremo ny fonao no atro noho izao rehetra tokony ho tandremana. Fa avy ao aminy hiaviany ny aina. Amen. Izany izy ariava malala. Tandremo ny fontsika mba tsy tokony andeha amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra izany araka ny tiany hitantsika ato. Tokony hitandrina izany antsika tsirairay avy amin'ny fontsika. Fa tsy tokony haloto izany fontsika, tokony hadio ary tsy kajy ny zavatra maloto izany dia lasa mitondra ny fahavitanantsika izany izy ariava malala. Dia ataoko ohatra hoe dia marobe zavatra hitantsika ao amin'ny Facebook iny ary marobe koa ny application amin'izao tontolo izao dia misy ny tsara ao, misy ny ratsy. Anjarantsika mitandrina sady misafidy kanefa ndraika mahazo mijery ny Facebook atsika satria dia nahitantsika andramaka zao dia tamin'ny Facebook misafidy izany atsika. Misafidy andramaka izao fa tsara tena marina. Nefa atsika nanandrana andramaka zao tena zahoantsika fampianarana atao ary tena tamana atsika atao. Izany ariava malala sitrapon'Andriamanitra izany nataontsika. Dia mbola marobe koa izany ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Facebook. Na dia efa miditra nandramaka izao atsika kanefa tokony ditandrina amin'ny zavatra tsy mpanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra hita ny masontsika reny dia oka dia mba tsy hakajiantsika amin'ny fontsika ao fa lasa mampaloto fontsika dia mitarika ny fahotanantsika izany ariava malala. Dia tokony misafidy izany antsika amin'ny zavatra hitantsika. Efa haintsika ny zavatra sitrapon'Andriamanitra na tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Oka atsika samba hitandrina dia samba hanaraka ny didin'Andriamanitra izany antsika ny zavatra sitrapon'Andriamanitra. Fa izany araka ny tiany hitantsika amin'ny ohabolana ato. Dia tohizantsika amin'ny Efesiana ohatany. Efesiana toko 7:5-20. Efesiana toko 7:5-20 azafady. Mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tezery fa azo manota ary aokatsika tsy ho tratra ny masoandro milentiky ny fahatezeranareo. Tezery fa azo manota ary aoka tsy ho tratra ny masoandro milentiky ny tezeranareo. Mahazo tiritsy ny tsika fa tsy ataontsika tratra ny masoandro milentiky izany ny fahatezerantsika. Fa tsika mariava ny olombelona dia mitafotra kanefa na dia azany aza olo jiaby mandalo izany fahatezerana izany.
na dia tsy nifatizerana mohatra manao fa misy tsy maintsy misy mandalo fatizerana foanantsika fa noho ny fanainy zao tontolo zao na amin'ny olam-piaramiaina antsika zany na amin'ny zanaka antsika zany tezitra foana antsika misy fotoana antsika tezitra kanefa na dia azany aza tsy tokony hitazomintsika zany ny fatizerantsika fa mitarika fahotanantsika sady mampaloto ny fontsika no tsy sitrapon'Andriamanitra zany ny fatizerantsika dia tsy tokony hitazomintsika ato amin'ny fontsika zany ny fatizerany ary ataoko ohatra zany hoe dia misy olo magnano ratsy anao nefa marary aminao le izy tegna marary aminao zany ny zavatra ataon'olo anao hoe kanefa mandevera ry havana mandevera fa azo mikajao amin'ny fontsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany na dia marary aza ny zavatra ataon'olo anao dia apetrao am-pelantanan'i Jesosy fa izy agny no mahita ny zavatra ataon'olo anao sy miangona anao zany na ny fianakaviananao ohatra ny zavatra mamparary fonao ataon'olo izy ireny dia apetrao am-pelantanan'Andriamanitra mba tsy tondra ny fahotanantsika zany tahaka izany koa zany vavantsika dia tokony hitandremantsika fa i vava io koa dia mitarika ny fahotana dia mitarika ny disadisa amin'olo zany koa ny vavantsika io raha vao mitinitiny tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany antsika dia toko ohatra zany ianao miaraka miainana amin'ny zanakanao na amin'ny vadinao na olo tsy havanao aza na ny olam-piara-miasa aminao dia miteny zany ianao amin'ilay olo dia ilay tiany avoaka ny vavanao zany dia misy zakan'ilay olo misy tsy zakan'ilay olo dia lasa mitondra alahelo-pon'olo amintsika zany dia mitarika ny fahotanantsika zany ary hava fa tsy tokony hitandrina zany antsika amin'ny fontsika fa lasa maloto fontsika sady tsy sitrapon'Andriamanitra koa zany fontsika maloto dia raha ohatra zany ilay olo dia vinitra amintsika izy tezitra dia tratra amin'ny masoandro militika dia milasa manana alahelo-pontsika izy dia lasa tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa avy tamintsika na avy an'ilay fahotana dia lasa maloto koa zany antsika dia tsy sitrapon'Andriamanitra zany vokatsika samba hitandrina ary hitandrina amin'ny vavantsika dia apetratsika am-pelantanan'Andriamanitra zany ny vavantsika sy ny fontsika mba tsy haloto dia sasozy ny fontsika mba tsy haloto ary mangatary havana mangatary amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro mba tsy haloto fontsika io ary dia mba tsy hitratra amin'izany fahotana zany ary mba tsy teniteny foana zany vavantsika io fa betsaka raha avoaka ny vava misy zavatra tsy tokony avoakanao dia ohatra ny tiala amin'ny devoly-baraka zay indraindray koa na dia zavatra tsy sitrapon'ny tegna dia lasa tavoaka zany ny tiantsika dia mitarika ny fahotanantsika zany ary havana dia mitandremantsika dia samby mahereza daholo ary havana dia mangatana amin'ny Jesosy foana isan'andro isan'andro mba tsy teny ratsy tsy hamakateny mamparary fon'olo ary na teny mamparary fonao zany dia apetrao am-pelantanan'i Jesosy foana teny izay ataon'olo antsika zany fa izy agny no mahita ny zavatra ataon'olo antsika sady mamaha ny olona antsika izy ary manome hery antsika sady mampadio ny fontsika koa raha mangataka ohatra amin'ny Jesosy antsika dia mahadio foana ny fontsika zany ny teny zaraiko amintsika eto androany dia samby mahereza daholo dia mankasitraka nareo ny aino dia voninahitra ny eo an'i Jesosy fa ny fiadanana antsika ny olombelo dia tain'i Jesosy daholo. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka indrindrandrindrana bavintsika koa da any lahtsika tao anatin'izay toriteny mahafinaritra mampianatra antsika izay. Andriamanitra manakireo pasoamina ane amary fitianao na bavy kotanela misaotra indrinany amin'ny tenin'Andriamanitra dia matoka fa voarainy tsirairay avy zany ary matoka fa
ho tahin'ny tompo isika mianakavy hitondra fahasoavana ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy any maro fitianao ary manabavy Kotanelahy dia mifanatera amin'ny ankohonanao ianao. Dia Jesosy amary fity. Alleluia. Obolona toko faefatra 7:20. Fa ny akosa dia ovakiko manomboka amin'ny 20 izy io. Alleluia. Mazantsika tsara ny zavatra tian'ny tenin'Andriamanitra olazaina. Olona tenin'Andriamanitra obolona toko faefatra 20 hatramin'ny 7 no ovakiko androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, anaka, tandremo ny teliko, atongolano ny sofinao iain'ny filazako, aza vela hiala eo masonao izy, fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Ny zavatra tokony tandremantsika indrindra zany amin'ny vatantsika io. Tsy ny orontsika, tsy ny masontsika, tsy ny babantsika, tsy ny avokavokontsika, tsy ny tsinaitsika, fa ny fotsika. Nahoana no ny fotsika? Satria izao, ole amin'ny 1:20 aza vela hiala eo masonao izy, fa raketo ao am-ponao. Inona ny raketonao ao am-po? Lay teny. Tsy afaka raketinao an-tsaina io, tsy afaka raketinao anaty tsinay io. Zany hoe izay toerana misy an'ilay teny zany no tandremana. Zany hoe ilay teny zany tena zava-dehibe tokony ho tandremana. Ny fotsika zany dia tahaka ny coffre anankiray. Izavy izy manana coffre ao an-tranony. Ao anaty coffre mino fa tsy mofo dopaina ny ataonao ao na akondro. Hoe atahoranao isiakany ny mofo dopaina na ambina gâteau dia ataonao anaty coffre. Dia misy an'ilay combinaison mihitsy firy ny kody. Inona ny ao anaty rehefa sokafana? Mofo dopaina tsy laninao omaly. Misy zanakay izay, ilay zanakay faharoa iny rehefa ohatra mandeha mivoaka izay dia mividy zavatra. Ohatra mividy mihinana pizza na mihinana hamburger na tacos na reny zavatra hohanina reny. Dia misy fotoana mihinana anaty tomobile sady mandeha dia ny azy misy fotoana tsy lany dia sy ny ambony. Dia rehefa tonga ao an-trano izy fonosiny tsara mihitsy ny azy. Na amin'ny firy alina tonga dia apriminy tsara be mihitsy. Fonosiny tsara ohatry ny vaovao mihitsy dia avelany eo. Dia voafoy izy rapitso. Dia ino izay foana dia ino no hohaniny rapitso. Dia tsy mahazo hohanin'ny olona hafa iny diso fanatenana mihitsy raha vao misy olona mihitsy satria izy niomana mihitsy hoe vino ny sakafo maraina rapitso iny ambony kely anazy mihitsy tena tiany ny finoana zany. Ka raha finoana zany zao manana coffre dia ataony ihany. Ny coffre dia hitehirizana zava-tsara bidy. Ary misy fotoana ny coffre tena tsisy mahavoana eo fa tsy le tompony. Dia misy kody tena mbola kody sarotra noho ny deverrouiller-ny telefoninao iny. Satria hitehirizana zavatra sarobidy. Ao daholo ny firavaka, ao ny karatany, ina mo sarobidy, ny passeport, ny pièce d'identité, tsy fantatro ny didim-pananana. Izay rehetrarehetra mihitsy ny tisira raha nabavy aminy. Na maraina ary ny azy dia ino no hohaniny. Ny fotsika zany ry havana. Raha jereny ty teny ity, no teny vany atongolano tandremo ny teniko atongolano ny sofinao iain'ny filazako. Ary aza vela hiala eo masonao izy ary raketo ao am-ponao satria aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa dia tandremo ary le fonao mihoatra noho izay rehetra tokony tandremana satria avy amin'ny havian'ny aina. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra no ny angano izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny fiainan'olona anankiray misy tenin'Andriamanitra dia fiainana mahafinaritra. Ny tokantrano anankiray ravahana sy
ifamovoizan'ny tenin'Andriamanitra dia tokantrano sambatra. Hoy ilay tenin'Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina anyzy ho an'izay mahazo azy. Aiza ny ahafahana mitahiry an'io? Ao anatin'ny fo. Ka raha ohatra zany ny kofranao efa savilivily ny varavarany, dia azo antoka fa ho mora misy angalatra ny zavatra anatiny ao. Ka ny fonao zany, raha tsy tandremanao, dia zao ny zavatra problème. Tsy tafatombonao ny tenin'Andriamanitra. Tsy tafajanonao. Nefa ny fiainantsika dia mila mijanonao ny tenin'Andriamanitra. Fa tena aina ho an'izay mahazo azy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenin'Andriamanitra tsy mampamelombelona ny fanahintsika fotsiny, tsy mampaela antsika fotsiny, fa tena mitondra fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra rehefa namana. Alleluia. Raha ohatra ny hoe olona mivavaka nefa tsy mitsahatra ny marary lava, marary, osa, dia mila miova, tsy haiko hoe ahoana ny tokony ataonao fa tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao. Marary lava, osa lava, fa ny olona ampy tenin'Andriamanitra na ny fahasalamana ary mety tsara rehavana. Alleluia. Tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ao amin'ny Efesianina vakindrana babitsika teo mantsy misy an'izay teny izay. Hoe vakintsika ilay Efesianina toko 4 teo somary nisy ny teny hoe Efesianina toko 4 fa 5 mba ny tena izy Efesianina toko 4 andininy fa 7 vakintsika hoe tezera fa aza manota, aleoka tsotratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Fotsika io zany raha ataontsika misy tenin'Andriamanitra ao Andriamanitra, dia tsy tafiditra ao ny devoly. Ary isika mahazo tezitra, Jesosy koa tezitra, hitantsika fa Jesosy dia tezitra teo amin'ny kianjan'ny tempolo rehefa nahita an'ireo olona nanao business teo amin'ny tokotanin'ny tempolo. Tena tsy tiany Jesosy mihitsy hoe hanao aferana clé USB zany dia 25 € ny anankiray dia mahazo tombony ohatrinona, nefa tenin'Andriamanitra no memaimaim-poana no zarainy eo. Tena tezitra Jesosy. Ary rehefa tezitra Jesosy dia hitantsika tsara ny fihetsika olona tezitra zany. Fa volazan'ny tenin'Andriamanitra fa nitakan'i Jesosy tena nazerany daholo ny zavatra, ny latabatra fanankalozam-bola, ny fivarotana formela. Jesosy tezitra fa tsy nanota, tsy fahotana nataon'i Jesosy, fa nadiovana ny tranon'Andriamanitra, sarotiny tamin'Andriamanitra izy. Ary indraindray afangaron'ny olona misy hoe tezitra sy ny manota. Tena afaka tezitra isika. Misy fotoana ingravana misy zavatra matezitra. Ary misy fotoana izay mivady rehefa mba manao jeritodika an'izao asan'Andriamanitra dia mahatsiaro misy fotoana izay tena tezitra aman'olona. Inona no matezitra ny aman'olona? Misy olona ohatra izao tena anisan'ny olona nanahirana mihitsy, nefa avy eo tena hoe tena nisy ohatra hoe olona narary, ditiko mihitsy nisy ranabavy izay narary tena nisy devoly be mihitsy, delivrena. Tena tsy natory roa andro alina izay tamin'izay tsy natory, zarara natory. Amin'ny firy-maraina miandry, eo rehefa miatsika. Dia nanary, natao delivrana, ampianarina baiboly, dia mianao amin'izay dia no miaina amin'ny fahamasinana tsy niverina intsony ilay devoly. Afaka elaela ireny. Manao tamin'izao mbola tsisy zoma, manao messenger izay mivavaka amin'ny hariva.
indrindra fa manao le fijery le mihetsika indray le fanaratsy dia fananinina indray dia nitantarain'ny ravavany niongenanao an'izao any miverina amin'le fahavalona ina moa zany le miverina amin'le fitondran-tena ratsy taloha ndray dia niverina indray ny devoly dia matezitra zany sa mahafaly tena tsy mahafaly zany a matetika tratran'izany eto fa zao tsy manota alleloia raha vo manota tsika hitanao dikan'le hoe aza atao tratran'ny masoandro netika ny fahatezerinareo isika matory amin'ny alina tsy tompon'ny tenantsika dia tadidio fotsiny hoe ianao zany a ao an-tranonao mampiditra mpangalatra ao an-tranonao nefa ianao tsy afaka hiambina matetika misy fotoana hoe misy fotoantsika ohatra misy olona miditra ao an-trano dia misy miteny tandremo fa izy iny taloha raha tadidinareo tsy haiko nareo fa nisy fotoana nandalovan'izany misy fotoana taloha tany misy ohatra hoe olo-patatrao na fianakaviana sahirakirana ireny dia faingafainga-tanana ireny tamin'izay mbola kely tadidiko mihitsy misy olona zay rehefa miditra ao an-tranonay dia mifanapatra ry mamanay tambany tandremo tena mailomailo tsika fa olona rehefa miditra ao an-trano dia mangalatra zavatra ohatra hoe cendrier zavatra mipetrapetraka rehetrarehetra tonga dia angalanina dia raisinareo fotsiny hoe ny devoly tsy tonga raha tsy handringana amony dia andrava angalatra dia raisy fotsiny hoe ampidirinao an-tranonao nefa ianao matory mpangalatra amin'ny mandehandeha ao an-tranonao hotsiripaka ao zay ke nydikany hoe tandre mitsotratra amin'ny masoandro miletika ny fahatezerana fa raha voatratra amin'ny masoandro miletika io miara-matory amin'ny fahatezerana efa nisy devoly amin'izay mitoetra manara-poatra ny banga amin'ny alina izy ny alina tontolo dia ny ampitson'iny ianao mifo tsy milamina amin'ny fiainanao tsisy falifaly tsisy fifaliana ianao satria maniny mbola izy ihany eo manomboka ny journéanao amin'izay anao amina fahatezerana tsisy milamina amin'izay ny ataonao tontolon'ny andro fa tena feno fahasorenana amin'izay ny tontolo andronao satria inona ny zavatra nitranga niara-natory taminao tao tao am-ponao tao izy natao mifoa ianao izy ihany koa ny ao izy ny entinao mandehandeha tonga hatrany ampiasana izay olona manao bonjour anao sy bonjourné angarianao ny efa rany satria nanino satria ao am-ponao ao ny devoly tandremo ny fonao mihoatra ny zavatra za teniko anao ty zavatra anankiray ty mety misy fotoana andison'ny olona anay izy ty fa tsy mampaninana anay fa satria ohatrany teke nahitako afahako mitandrina ny foko za misy fotoana mibloke olona eto amin'ny Facebook eto za aloha misy mibloke za tsy mametsiny olona mibloke anahy mihitsy misy fotoana tsy fantatro koa ny olona mibloke anahako raha tsy any arina be any na ohatra izany fa za koa mibloke olona eto amin'ny Facebook fa ianao tsy blokeko halleloia fa ny olona blokeko ohatra olona mifamaly amiko dia misy resaka mahery vaiky fanaovana olona namako anankiray izay olona tsy mpivavaka izany fa zao foana mba teniny ny fandreseko rado dia tsika niaditsika tsiraikitra rehefa mba miady varotra io manao fivarotana izy dia izay ny azy mba tetadidiko izay teny izay fandresena ho atsika raha tsiraikitra ady aman'olona tsika na hoe mifanaritaka aman'olona alao miala raha mba misy andreny hoe fivoriana fiadivana lova reny dia za tena teteny anao fa ny levita tao amin'ny baiboly tsy mba nahazo anjara tany tsy nahazo anjara lova fa Jehova mihitsy ny lovany alleloia fa raha iny ny anjotona ny fotsika hoe hiady amin'ny fianakaviana na hiady amin'ny iza tena mbola sahako miteny anao fa azatakanonao lovany fonao io fa io fonao io raha maloto io ny devoly mahazo toeranao ten'Andriamanitra mialo nefa inona le toro-hevitra tamintsika teo tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra zany tena kajio mihitsy io dia za miteny anao an'ilay teneko hoe bloke olona teo rehefa
hitako hoe tena ifamaly foana tsisy atao fa tsy ifampitsikera sy de tonga de zao niany ataoko raha ohatra miresaka amin'ny olona de mijery message ny olo fotsiny de mandoto ny foko de ny ato hoe ataoko bloqueko izy de tsy jereko tsony de inona zavatra mitranga miverina falifaly ny foko de mibanjina zavatra fa andra tena nataonareo fa za rehefa misy zavatra ohatra hoe malahelo misy zavatra mitady ampalelo ny foko de miezaka mitady zavatra mahafaly ny foko de matetika rehefa misy olona mandona ny foko ato de mitady olona mitondra fifaliana ho anahy miresaka amin'iny olo io alleloia miresaka amina olona mitondra fifaliana ho anao ny ahy tena bloqueko mihitsy satria zao za miaro ny foko a alleloia de ny aloko tsy miresaka tsy mahafatiny tsy miresaka tena bloqueko ny a de adino any ny aloko alleloia fa raha iny hitako na iny rapitso maraina zay misy clip vocal lalava be enao ohatra de aloko bloqueny tsy fahotana ny mibloqué olona fa ny fahotana de ny mamela ny fotsika tsy voatanana mamela ny fotsika rotodrotiky ny alahelo sy ny fahatezerana ary mahametraka fotoerana ho an'ny devoly tsy mety zany alleloia ary zao ny tenako anareo eo amin'ity asa fanompony ity misy ny fisarahana ary Andriamanitra tena nampisaraka ny Abrahama sy Lota samy olona mivavaka Abrahama sy Lota fa mba hahasoa de alohan'Andriamanitra mpisaraka tena mitenareo mihitsy hoe tena mba hitandremana an'ity eo bolina toko faefatra dimy fahatelo amby roapolo ity aleo tandremana ny fo mihoatra ny zavatra rehetra zay tokony ho tandremana fa avy aminy no iavian'ny aina inona le aina le tenin'Andriamanitra aina ho azy zay mahazo azy de mila raketina ao am-po alleloia amen ndarey tena tiako mihitsy no voarainareo zay ohatra kely teneniko momban'izay coffre zay tena ataovy tsara hidy ny fonao azavela hidirana zavatra mandratra rehefa hitanao mihitsy hoe mitady andratra anao de elao tena ivolio fa tsy azonao an-tsena mihitsy ny herin'ny tenin'Andriamanitra raketinao ao am-ponao io manangana angeravana mitondra aina angeravana le tena mitondra fahavelomana Ezekiel toko fafito amby telopolo zao nge tsika jery tenin'Andriamanitra kely ny mpitotena moa de mitsy any mpitotena toko fafolaika amby vola andimy fafona esory ao am-ponao ny alahelo aza vela akasika ny fonao fa esory rehefa mivavaka ianao teo toritory fo amin'i Jesosy matefatsany le nira fiderana mahakasiky reny fa elao re nira mampalaheloelo taloha atsika reny misy amintsika efa mivavaka ohatry de mbola miaina nira taloha ty na nira mampalaheloelo anareo taloha mihaino slow indonésien ianao de latsaka ny raha mazona malahelo an'le olona taloha ianao de mitady zavatra palahelo fotsiny Andriamanitra saro-piaro amin'ny fotsika Andriamanitra tena saro-piaro satria Andriamanitra tsy manana afa-tsy io ametrahana ny teny ao anatin'ny fonao coffre tsara tarehy io coffre tena hoe azo antoka io de sarotiny Andriamanitra rehefa ndefa ny teniny de ao anatin'ny fonao ny alatsany ny olona rehefa ny hanao ny Petera sy John mitoro teny teo vavadiny tsara endrika de voalazany tenin'Andriamanitra de voatsindrona ampon'ny olona zany hoe maninona zany kisora tonga de nay zao anisany nampalelona mihitsy nira le petite fille an'ny Frédéric François iny taloha ainareo nira petite fille non sy petite fille fa misy ako hoe petite fille fa le soldat eno izy rehefa manam-potoana rehefa manam-potoana soldat Frédéric François zay nisy anisa mba nampalahelo anazy fa izao
io fotsika io zany alefa an'Andriamanitra dia ao anatin'ny fotsika ihany ny afaka hitehirizana an'io. Dia raha voatra nefa ny fotsika nomentsika fitoerana ho an'ny devoly maloto maratra dia misy foity io. Zany no nampalelandry Jonathan taloha ny iry Alleluia. Fa rehefa mitoetra anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra, Alleluia, dia tondrainao anao io ary velona. Ary za tena miteny anao fa teny nameloman'Andriamanitra taolana tao. Zay tsara ny Ezekiel 7:7 etsika ijery tantara kely mahafinaritra anankiray. Fanoharana ny amin'ny ampodiana Israely sy nanakambanana azy ho firenena iray anjakan'i Davida. Ezekiel 7:7 Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondrahan'i Jehovah nivoaka nipetrany tao amin'ny loha safy ny taolana. Ary nitondra nandehandeha teny amin'izy ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha sara io ary indreo maina dia maina izy io. Maina dia maina. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety velona ihany va reto taolany reto? Dia hoy za, Jehovah Tompo, ianao ny mahalala. Dia hoy izy, mamina ny amin'reto taolany reto ka atovy amin'ny hoe ry taola maina meno ny tenin'i Jehovah. Alleluia. Izao no lazain'i Jehovah Tompony amin'reto taolany reto, indro asiako fofonaina ianareo ka ho velona. Dia asiako ozatra ianareo ka mpaniriako nofo dia saromakoditra ianareo, asiako fofonaina ianareo ka ho velona ka dia fantatreo fa izany Jehovah. Dia naminany aho arak'izay fanadidiny ahy. Ary no nefa naminany aho dia injany nisy feo indreo nihetsiketsika sady mifanatonatona ny taolana, samy nanatona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ozatra sy nofo ary nisarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofonaina atao aminy. Dia izy tamiko, mamina ny amin'ny fofonaina. Eny, mamina ny zanak'olona ka ataovy amin'ny fofonaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manantonona avy any amin'ny rivotra efatra ny fofonaina ka tsotsofy ireo vovony ireo mba ho velona. Dia naminany araka izay efa nandidiany ahy ka dia hidira ny fofonaina ireo dia velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Ary izy tamin'ny zanak'olona, ireto taolana ireto dia taranaki Davida, taranaki Israely rehetra, indreo izay manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izay. Ko mamina ny ka ataovy amin'ny hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ry oloko, izao nanokatra ny fasanareo, ary ampakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka dia hoentiko any amin'ny tany ny Israely, ka dia fantatreo fa izany Jehovah, raha manokatra ny fasanareo ary oloko, ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo, ary ataoko anatinareo ny fanahy, dia velona ianareo, ary amponenako amin'ny taninareo ianareo, ka dia fantatreo fa izany Jehovah izay efa niteny sady natanteraka izany hoy Jehovah. Inona moa ny zavatra tiako atongavana eto? Tenin'Andriamanitra niainga tamin'ny taolana ireo, taolana efa maina, efa mitsipatsipaka, efa taola maina. Niala tsiny fa na ny alika aza tsy tia anazy intsony. Satria tena taolana maina tena tsisy, na ny bibidia tsy tia an'izany intsony. Fa nandefasana teny. Nandefasana teny. Aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mahatonga ny fiainan'ny olona iray tsy mety salama, tsy mety mitsangana, tsy mety voronofo, tsy mety miaina, tsy mety mitsangana, tsy mety mihetsika itsongy, dia satria ny fony tsy mandray tenin'Andriamanitra, tsy afaka misitoke tenin'Andriamanitra intsony. Ty ny zavatra teneniko anareo ty. Ary aza atao mampalahelo anareo izay efa vita vaksiny, izay indray ny ralarady fa za dia tsy maintsy miteny an'ity zavatra ity. Rehefa nataon'ny mpandinika ny fandania momba ny vaksiny izay nataonareo roa taona lasa. Ho amin'ny maty izao ny vaksiny, satria tonga an'io izany no avy amin'ny vague. Fa dia ampalahelo aloha fa dia ho maro ny olona tsy resy lahatra nao vaksiny intsony. Be dia be izao ny olona vita vaksiny, tena natsapa sy nanenina hoe tena tsy nety iny. Dia aza mbanareo ny isan'ny olona mba hiteny hoe nety tamiko fa mbola aiza indray ny atao. Fa izao ny zavatra voadiniky ny dokotera manam-pahaizana momba ny vaksiny. Ny vaksiny iny dia miatake ny fo
sy ny manodidina azy. Ny fo zany ny atakeny vaksiny iny, tsy miaro amin'ny covid zany iny. Raha mila video am'izany nareo na mila fanamariana am'izany dia jereo ny feno publication efa momba an'izany ao zao hoe tena tsy niaro ininona momba tsisy idirany covid mihitsy, ary misy olona vaksine matin'ny covid, ary misy olona vaksine mamindra covid, zany hoe tsisy ininona nataon'le vaksiny. Ary ny zavatra nalovanareo reny nalovantsika reny dia gripa mahery vaika fotsiny tahaka ny gripa mpahazo antsika isan-taona. Misy ny maty na tsisy azan'ny vaksiny, fa betsaka koa ny velona. Fa ilay vaksiny izay niraisina amin'izay no hidirako. Ny vaksiny izay niraisina dia misy fitraikany mivantana any anatin'ny fon'ny olona izay nandray azy. Ianareo izay vita vaksiny, indrindra ianareo izay vita 3 dose, mandolia mangataha amin'Andriamanitra, Jesosy avonjeo aho. Tena rofo ty foko ity. Dia matetika amin'izay tratran'ny AVC, tratran'ny fijanonan'ny fo tampoka, tsesina ny lalan-drapo, zavatra maro. Ary ny java-toza ihany koa dia lasa ny olona vitan'izy io dia lasa olona mora mihetsi-po be, ary indrindra mora mirehatra amin'ny fahatezerana. Androany nareo tsy mino anjara teneko fa hoarino anareo tahaka an'izay niteny taminareo roa taona lasa aza manao an'io dia tsy nisy nino, dia roa taona ty ariana ohatra misy miteny ihany angamba hoe tena ohatry ny tena ohatry ny nisy marina ihany le tenin zareo. Alleluia. Dia hitanareo zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Be dia be zao ny olona mifamono izay tsy nampoizina hoe tokony hahafaty olona. Hitantsika amin'ireny vaovao ireny fa misy olona mamono ny vadiny tampoka amin'ny resaka zavatra tsy dia makaiza. Resaka télécommande na télé, resaka zavatra tsy nety tao an-trano, resaka sakafo ohatrany tsy ampy sira, resaka fa tonga dia mavita, tonga dia mamono faty ao anatin'ny ray mpimaso. Satria maninona? Tsy mikontrôle intsony. Zareo tsy mikontrôle ny fony intsony. Satria maninona? Simba ny fony. Tonga dia mavita mamono. Fifamaliana kely tadinareo misy an'ilay ankizy vavy kely ilay 12 taona, ilay nisy namono tao Paris tao. Resaka kely fifamaliana kely tsy dia tsisy fifamaliana fa resaka valiteny kely ohatrany tsy mifanaraka tamin'ny tokony izy ndrehatra ny fo tonga dia navita namono, tonga dia maty, tonga dia tiako misy tranga anankiray mitranga ho anareo izay tsy malala. Atareo ny olona very be dia be tao Frantsa reny. Reny hitanareo amin'ny vaovao olona very reny dia vitsy reny. Reny mba hitan'ny mpanao gazety. Fa raha ohatra nareo te hahita dia misy compte zay ao amin'ny Facebook eo misy disparition inquiétante. Disparition inquiétante ny anaran'ilay groupe. Dia mba midirina zao dia zao nareo midira, misy hoe disparition inquiétante groupe izy io, anarana groupe, dia midira amin'izay ao. Dia hitanareo fa amanjatony ny olona tsy hita amin'izao fotoana izao. Midira ao, jereo io groupe io dia hitanareo fa raha olona folony voalaza eto amin'ny Facebook ity tsy hita ity olona ity, misy efa tsy hita efatra amin'ny herintaona tao, ary misy efa amanjatonjato ny olona tsy hita eto Frantsa zao. Dia mikambana anaty groupe zao dia samy mitantara ny koa ty abiny ity tsy hita ohatr'izao. Ny misy olona mandeha covoiturage eny fotsiny dia anaty adevitra, anaty resaka misy fahatezerana tampoka, tonga dia mifamono. Dia ity koa misy zavatra anankiray tena hoe anisan'ny tena hoe vato, inona tsy hoe vato fa tena hoe zava-doza ngeza be, tena hoe netin'ilay fanovana izay azo antoka ary voaporofo fa netin'ny vaksiny. Ity koa ny zavatra tena hoe mahatonga an'izy tena misy hoe
ara-panaby mihitsy ny vaksiny iny. Ireo olona manaonao foana rehefa atao ankety dia matetika tonga any ambavan'izy ireo le olona avy namono olo ireo zany hoe misy feo miteny. Misy an'le lehilahy zao namono an'le zazavavy kely farany iny dia zao koa manteniny io sisitsisany fa misy feo miteny aminako hoe ataovy ty zavatra ty, ataovy ty zavatra ty. Lasa misy feo mibitsika. Ny zavatra rehetra ry havana tena miteny daholo. Misy fotoana moa zany publie an'le hoe izay vita vaksiny dia hita amin'ny telefona to dia misy kody manana ny kodiny avy. Dia tsy iny ihany fa misy olona miteny le vehivavy namono an'le zazakely iny olona tsotra misy feo miteny tamina dia lasa hoe ohatry ny olona dala zany daholo. Inona ny haingana zany zavatra zany? Afaty daholo zany. Ary raha Andriamanitra miteny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra, neny ny devoly dia mifanohitra amin'izay, poteo ny fonareo. Ataovy tena tsinitsinina ny fonareo, poteo ny fonareo. Fantatry ny devoly fa rehefa potika ny fotsika, maloto ny fotsika, maratra ny fotsika, dia kianja filalaovana. Azao misy olona zay aty aminay aty, anisan'ny olona tena tamin'ny voalohany indrindra taty aminay taty izy io ny rehareny amin'ny fahavitany vaksiny. Mampalahelo hoe olona io amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fotoana fohy lasa mahay kely. Dia io tarehany io, io hoditry ny tarehany io, ohatry ny hoe tarehy misy mamelaka ireny dia menamena mivaramena be hafapa zany. Dia ny tena mampiavaka azy dia izao. Ny tena mampiavaka azy dia kizitina lasa mora tezy. Zavatra izy mpivarotra dia tena variana hoe tsy toetra ny hatramin'izay. Manontany zavatra ianao tonga dia kizitina be ohatry ny hoe efa namaly anao ohatry ny hoe mantanjana hoe aizy ty etsy, aiza ho aty efa hoe etsy, aiza ho aty efa hoe ery. Nefa ianao manontany indreo mandeha dia variana mihitsy ny amin'ilay izy. Zao ry havana. Io zao jereo tenenindrina vavy maheno zio. Ny zavatra tiako lazaina anareo dia izao. Zavatra ray tanjona ray fotsiny nataon'ny devoly dia nikitika ny fotsika. Satria Andriamanitra miteny hoe tandremo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia ny devoly zany tsy miraharaha zavatra hafa. Fa io asen'Andriamanitra tandremo iny io ihany ny azy ny teny tiany. Rehefa voakitika io tsy azonao ilay aina. Rehefa voakitika io tsy tafatoetra ao anatinao ilay teny. Rehefa voakitika io, idirana io, ratraina io, lotona io, dia mandeha ilay tenin'Andriamanitra tokony hitondra aina sy fahasalamana ho antsika. Ry havana dia tsy voaray intsony satria efa ny devoly nahazo toerana tao. Mangataka amintsika androany. Ndao tsika hibebaka. Ndao tsika hangataka Jesosy ity foko ity. Tena angatahako vakianareo zavatra tenenin'ny tojo ireny. Izay nge ry havana tenenay anareo fa manana karazana information maro ihany izay tsy voatery azo avoaka eto. Zaho zao teny anareo lazainareo mety hampatahotra zao ilay teny amin'izao fotoana izao ny eto Eropa rehetrarehetra ny rano alefa amin'ny robinet io tompoko. Rano alefa amin'ny robinet dia asindry zareo misy manisy karazam-panafody. Ina mora vavy maheno soa ilay anarana fanafody tenenintsika teo. Rehefa teo oxytocine moa sa inona moa izy teo. Dia mila misotra an'iny tao zany hoe ka ny tanjona amin'ilay izy dia izao ampalefaka ny olona. Tonga ohatry ny tsika zany ny Madagasikara misy an'ilay fanafody ratsy hoe be manaiky. Misy ody ratsy hoe be manaiky dia izay teneninao dia ikena. Ka tiana hotratra ny be manaiky daholo ny olona. Dia alefany amin'ny rano sotroina eny izany zavatra izany. Oxytocine misy an'izay ny rano sotroina. Inona moa ny azo atao amin'izany? Antsika vao miaina amin'ilay hoe na dia sotro zava-mahafaty raha tsy hampaninona antsika izany fa za matahotra an'izany ianao. Tsy tamin'ny vaksiny no miasa izany satria vaksiny safidy. Nomena safidy tsika tamin'ny vaksiny hoe raha vao tsy manao an'ity hoe tsy mahazo mandeha resitoran dia iny safidy aleoko manao. Fa ity indray raha rehefa mirahatra izany izay tsy matahotra an'izany sotroina eny rano amin'ny robinet.
raha ilainy zany zay hoe tsy misotro rano robinet zay mbola mividy rano amin'ny tavoangy. Alleloia. Fa rehefa tsy maintsy tonga ny fotoana ka tsy misy afa-tsy io dia sotroina io. Fa na misy oxytocine io na misy inona ny zavatra fantatra eto izao zay na isotro zava-mahafatatra tsy hampaninana anay zany, tsy hampaninana tsika zany. Fa zavatra ray manomboka eto no ataonao, tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misy aina tokony ho raisinao misy fahasalamana tokony ho amin'ny fiainanao io tenin'Andriamanitra io tokony tanteraka eo amin'ny fiainanao, hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Fa tehirizo ny toerana tokana tsotra ahafahanao mitahiry an'io, ahafahan'Andriamanitra mandefa an'io dia tsotra ao anatin'ny fonao. Halleloia. Ao ihany ny ahafahanao mitahiry fitiavana. Ary raha tsy misy fitiavana antsika amin'izao andro farany izao, dia tena Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany 1:12, raha tsy manana fitiavana dia tahaka ny kipantsy aman'eny na dia beko amin'ny malahelo ary. Izay ten'Andriamanitra izay. Korintianina voalohany 7:12. Na dia miteny amin'ny tenin'olona sy miteny nanjera zany rehefa tsy manana fitiavana dia tonga barahana aman'eno sy kipantsona mikarantsana ratsy nge zany. Na dia manana faminaniana zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra na dia manana finoana rehetra aza ka mafidra tendrombohitra rehefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina ana dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ana dia atolotrodorana aza ny tenako rehefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany. Aiza ny ahafahana mitahiry ny fitiavana? Ao anatin'ny fontsika. Inona ny tenin'Andriamanitra? Inona Andriamanitra? Fitiavana. Tandremo ny fonao manomboka androany. Aza vera isikitikika ny fonao. Tandremo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Aza mora tezitra. Aza mora lotona io fo io. Tena hoe tena araka ny teniko taminao ny aloko ny bloke olona zay foko no aralotiny devoly hidirana anatin'ny fahatezerako lava amin'izany olona zany aloko blokeny. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho zavatra rehetra hivavaka tsika ao aorian'ny dira ity. Now
misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity a. Misaotra anao zay Jesosy raha afaka mbola nifampahery teto indray tamin'ity androany ity. Atolotra anao Jesosy ny fonay rehetra amin'ity androany ity, zay rehetrarehetra a tena atolotra anao ny fonay, re tsy hainay ny mitandrina ny fonay Andriamanitra, nefa ianao miteny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Androany Jehovah Andriamanitra tena ampio zahay hitandrina ity fonay ity, fa fantatray ankehitriny fa sarobidy loatra ity fonay ity, sarobidy loatra. Afahanay mitahiry ny teninao a, ary ny teninao manangana anay a, tsy tsangana ny fiainanay fa tsy voatahiry atao am-ponay ny teninao Andriamanitra. Tahio zay Jehovah ny fon'ny olona rehetra zay tonga manaraka eto androany, kasio avokoa, kasio ny fon'ny tsirairay avy zay tonga eto androany, tena hoe ho tonga ho fitoerana ho an'ny teninao Andriamanitra, voaro amin'ny asany maizina, voaro Jesosy. Fa tena kofra sarobidinay, fitehirizanay ny teninao, fitehirizanay ny afatrao. Azavelanao maloto, azavelanao hitoerany devoly, azavelanao tsy ho voatandrina ka aloto lava, aratra lava. Raha misy maratra fo eto Jesosy tsaboia, raha misy olona eto mitratra ny ratra po dia dio sasao amin'ny ranao zany, sitrano mba hanana fo madio, mba hanana fo ahafahana mitahiry anao Andriamanitra. Saotra Jesosy, idiro ny fon'ny tsirairay avy, paoponay tokoa ny raketanay ny didinao, iraketanay ny teninao, ary azavela isanay sotra itsony Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotra aneo anao hatramin'ny taloha indrindra dia mandrakizay, matoky izay Jesosy fa voarain'ny olona rehetra ny afatra teto androany. Misy ny tsy voalaza dia ianao hanampy an'izany ny ampandehanany eny Jehovah Andriamanitra. Dia azavelanao misy latsaka reny teny reny fa samy amoha amin'ny tany tsara avokoa dia amoha avy zato eny a, hitondra vokatra ho anay tsirairay avy. Saotra betsaka Jesosy eo. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao ampanosika ny navavitsika Eliza Tsiala, ivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo raha navavy Eliza, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo sika rehetra, hiaraka hivavaka ary sika ho an'ny firenena. Saotra anao zay Jehovah Andriamanitra amin'ny fatapaterahany fotoana anay tamin'ity an'ity. Saotra anao koa zay Jesosy nampafantatra anay fa ao mifonay ny avin'ny ainay rehetra Jesosy a, dia omeo fo madio zay, omeo fo fian'ny fandeferana zay Jesosy a, ary omeo fo fanetretena trano zay mba hay amin'ny elaheloka isan'andro Jesosy, satria maminay loatra Jesosy a, mbola iaina hiandry ny fiavinao eny amin'ny raony lanitra, ka hanananay an'izany fo madio zany isan'andro Jesosy a, hay amin'ny elaheloka isan'andro zay Jesosy a. Ary misaotra anao zay nampafantatra zany teninao zany Jesosy fa maminay tokoa zany Jesosy tompo malala, ary mba ho tena hitoetra ao anaty fonay teninao isan'andro Jesosy a, dia diovy amin'ny ranao madio sy velona amin'ny fonay Jehovah Andriamanitra, ahita amin'ny fanatrehanao mandrakariva Jesosy malala. Ary eto zay Jesosy dia mbola metraka amin'ny firenenay ao am-pelantananao, tsisy miafina aminao firenenay Jehovah Andriamanitra, tena feno faharatsiana, tsisy zavatra izay tsy miseho amin'ny firenenay Jesosy a. Jereo manokana firenenay Jehovah Andriamanitra, jereo manokana Jesosy a, ireo mpitondra fivavahana rehetra mba tena hitory araka ny fahamarinana Jesosy a. Tena hoe ianao ny anjaka feno Jesosy tompo malala amin'ny firenenay, fa tsapanay tokoa Jesosy fa efa betsaka ny zavatra ataon'ny firenenay tsy mifanaraka amin'ny fitraponao. Eny fa na dia ireo mpitondra fivavahana ary Jesosy malala dia itsy manokana izy ireo Jesosy a. Ary oka koa izay rehetra Jesosy a, ny firenenay dia mba hifandefitra, hifamela heloka mandrakariva Jesosy malala, satria izany ny sitraponao ary izay ny tianao Jesosy tompo malala. Dia manjaka feno anao firenenay, mamelany heloka firenenay Jesosy a, jereo manokana ny firenenay Jehovah Andriamanitra, apetranay feno am-pelantananao zany Jesosy a, raha sitraponao. Ankinay aminao koa zany Jesosy tompo malala, satria fantatray Jesosy fa tena hoe mahasoa anay zany
ny fonay madio zany jesosy dia tena mba hanana fo madio tanteraka izahay rehetra ao anatin'ny firenenay jesosy tompo malalo. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra, mankasitraka indrindra Ray Masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka nanabavy izaty ala atsika tanatizay vavaka matsiro be nentin'izay namaranana ny fotoana. Dia teny anao hoe raha mbola tsy tongany amin'ny ran'anlanitra Jesosy Jesosy ane nanabavy izaty ala maly fitianao ampitombosotra anao tongava amin'ny ambony indrindra fanatera amin'ny ankonanao Jesosy amaly fitia nanabavy Eliza Tsiala ko Daniela kadaka malala tamin'ny fijona vavolombelona ranabavy Aingodina Rodriguez tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra anareo rehetra ary dia Andriamanitra manankiray mpasaovana ane amaly fitianareo dia misaotra indrindra. Dia teteny aminareo raha mbola tsy tonga ny amin'ny ran'anlanitra Jesosy na koa mbola tsy tapahany zareo tompon'ny Facebook tsika rapitso dia eo aneto tsika rapitso. Sanatria tapaka voarainareo ny afatra hatrany amin'ny voalohany dia any anaty WhatsApp any anaty Zoom any anaty Telegram isika no miona ary indrindrindrindra raha sanatria tokoa misy zany dia tabantsika hevitra nanaovantsika an'izao live zao any anaty radio. Mbola manana fitaovana anankiray tsika ahafahantsika miona tokoa kay dia alefantsika live any anaty radio. Zany hoe raha sanatria zany tsy mifankity intsony dia mianoa ny akiradio.radio12345.com dia any sika isaky ny amin'ny 7 sasany alina any anaty radiotsika no manao live zay tahiny tompo mandrapatapitro rehetrarehetra zao ho tetezintsika ireo mba ahafahantsika mifampahereto foana. Samy tahin'Andriamanitra samy mifampilazany amin'ny vaovao dia manolotra mamanareo rehetrarehetra dia samy tahiny tompo mbola eto moa tsika rapitso dia mampatsiahy antsika fa mizoma isika dia sasakalim-bavaka nataontsika fankasitrahana fotsiny an'Andriamanitra raha noray manomboka amin'ny 7 sasany alina. Samy tahiny tompo bisous mamy daholo dia bonne nuit dia bonne journée daholo rapitso maraparina ny herinandro sika tahiny tompo mahereza daholo.